atolotra ao antsika mandritra ity herinandro ity ilay tantara mitondra ny lohateny hoe soa ihany. Soa ihany. Soa ihany. Nosoratany Axel. ireo amelona ny tantara Toko Bienvenue, Daniel. Maminantenaina. Axel Ary Irandrianarivo. miaraka amin'ny Miora. Nayaravi Ary ny Antsarandrianarisoa. nanatontosa sy nandrindra ara-teknika Vahatra na saina. Soa ihany. Soa ihany. Soa ihany. Anio no andro voalohany. Dia izany Rabesa. Tonga teo Arafily nitaky ny ambom-bolambola tsy voalohanao. Ka aloha vaingana nitrosan'olona. Maninona tsara hoe Raoly. Fenao koa ve mareniny? Tsy marenina raha matofa le filazanao azy ny tsy miady ampesin'ny atodohako a. Tsy miady ampiasiny atodohanao ahoany. Ka hoe aloavy nitrosan'olona. Tsy hainao angano ny angavy an-Rafily mba hiandry kely aloha. Efa tararay volana ve ny fandaovana ny trosany dia mbola angatakandro amin'indray ahy. Eny e. Fa na dia zany aza dia tokony mba nanazava taminy ianao hoe efa manahirana be zao no mahita azo anaovana saribao. Dia izany no mahatara fanefako ny volany ka. Kenao ihany angeno mipingapinga ny sambola tany amin-Rafily tany. Dia maninona? Reny ananakananao tsy sambotra volany ny fenao mbola be kiry ihany. Tsy be kiry zany raha ny sambobola tamin-Rafily fa te ampitombo ny saribao ny vokariko raha matoa. Mba takatro moa zany. Dia mba mahay zarenao mifanazava amin-Rafily rehefa tonga eo izy. Nilaza mbola hiveriny io mantsy izy ary tsy manaiky raha tsy omena ny volany ka miomana tsara eo anaminy. Zany ve Raoly? Ny lavantranonao angano tsy hitan-Rafily rangatia. Tsy maintsy tonga eo iny. Aza dia mampiorobory raha matoa. Ianao vaty tokony mba hankahery andray ve no... Nzay ary ny anao Rabesa. Eno a mimi inone? Misy alika saka nga eo? Misy mandondona reny tiako lazaina Raoly a. Mety ho Rafily mihitsy zay fa aleo aloha jereko. Andraso aloha zay afina any an-dakozia dia lazao hoe mbola tsy ato an-trano a. Hoaiza indray ianao iny Rabesa? Aloha andeka. Dia zarery zany ny avelanao ifanatrika amin-Rafily. Lazao fotsiny izy hoe mbola tsy ato an-trano a Raoly a. Lehilahy kanosa. Aleo voaina aloha mivaravarana fa tsy. Ndry? Ary to ile maro. Zay ihany ty raha matoa Raoly a. Fa misy inona ny tonga rivariva ary le maro a? Loza nge fa ihany nga Rabesa zay. Fa ahoany? Midira aloha ianao fa aza mihanahana fotsiny eo ka. Eny ariko. O Rabesa! Rabesa! Aiza ianao Rabesa? Tsy ato izy fa manaraka miveriny e. Avy aloha ianao e. Tsy ato izy hoa fa manaraka miverina. Le maro ange io mitady anao io e. Le maro? Efa haiko fa akavansa amin'ny karamalina ndray ialahy io a. Mbola tsy manam-bola letsy fa aza mifandrebireby a. Ka tsy zany angery nga Rabesa fa maninona e? Mba mitenenaingana letsy fa mandreraka koa ialahy miadam-piteny ity ka. Ka tsy zany hoa fa mirehatra ny tanety ery atsimo tanany. Zany ve le ity? Sady efa kaiky ny ala fanaovantsika saribao zao ny afoko. Ohatray marina. Tena aloha zany fa aloha zay andeha hamonjy zany dorotanety zany raha matoa. Lasa aloha fa nanasakafo nareo raha tsy mahandro ny fahatongavako a. Ohatray. Saika diniko marina fa zay trondro lehibe indrindra amin'ny lokatsiko no antsarako. Mandeha ana re Rabesa fonjeo zany dorotanety zany fa miandry anao zay vao misakafo a. Eny ariko.
isika dia efa milehatra hatramin'ny ala mihitsy oay mbola misy bozaka milehatra ny atrefandrindry le maro fa nde vongaingana sao no mitatra eo entikotrany fa io voloko ainga ny lafa aza miraikiraiky toy ny tanana mamparaky eo mamono afo vera besa mba matinareo kosa ny afona namorona ny ala tetiko tsy mahaitsy vomono ty fa zavatra président iretsy alan-drazily be ravaratra retsy aza mba tsy tratra ny titona tanyotiko ka ny aza nena sy ny aro afo ay tokoa no hitako ny tsy mba tratra ny afo mihitsy ny alan'le rangahiniko no tsy mahagaga zany satria nosorohan'ny tsara ny bosaka manodidina ny ala mba tsy handray ny afo farafahakeliny dia enina metatra ny sakan'ny aro afo nataony tena ilaina ny aro afo raha izany ka zay ny eo ahy nefa mandraisa fepetra mihitsy ianao président fa efa matetika loatra ty dorotanety eto ny fokotanitsika ty ka tsy miankina amikirery zany fa miankina amintsika rehetra eto ambohitrala rabesa jereo ange fa avoazan'ny fokotany ankehitriny tatotra mainty tanety dia totso miatsanga avokoa ny volena tsara efa avy ny orana le tambariko atsy ambany avaratra zao tena todotry ny tany tamin'ny heritaona dia navadika ho tanàna le izy nefa miorana andrainy tsy misy ary sarotra vao mahita rano azo andrana azy tsy midoro tanety ihany tsy mampisy ny orana fa ny fandropahana ny ala indrindrandrindra koa rabesa zany ary anisan'izany io fanaovanareo sarobotsy misy farana io aza ty mamely akaiky kosa zany no izy eo aneny mba fivelomanay ka nareo fa alomandripaka ny ala voajanahary fotsiny fa tsy mba mamboly azy ny solony ka ny ponina nefa mila kitay sy azo ampiasaina ka tsy ho ripaka ve ny ala raha zany mitoy marina aloha zany dia azagagy tsika raha tsy manjary loatra tsony no fambolena ataontsika noho ny tsy fampian'ny orany maina ny tany miaritra ny farina ny renirano na ny loharano ary tany sola sy mangadiady avokoa zay dazanona ny biby sy ny zava-mananainana anaty ala moa dia efa mialany tamingany ka ny tsy fampianorana ny eno antony ary efa sika manerana nosy ty tsy fampianorana ity saingy rehefa avy indray monorana dia ko andrika novotany ary tototry ny tany sy atsanga ny sarehetra ny ala ny manamora ny fiforonan'ny orana rabesa zany ary ny fakan'ny azo sy ny bozaka no miazona ny nofotany tsy ho ko andrika noho izany ny dorotanety sy ny fandropahana ny ala no olana lehibe amin'ny Madagasikara ankehitriny zany ve président ala raha etsy hektara isa-taona ange rangaty ny potika sy manjavona noho ny ataon'ny olona fotsiny zany dia noho ny fitombon'ny tavy ny dorotanety ny doro ala ny fanapahana azo sy fitrandrahana ala tsy ara-dalàna sy tsy ara-drarina toy ny fanaovana sarobotsy ara-dalàna ary manampitrotraka izany koa ny fiovan'ny toetrandro etsy an-danina dia inona ary ny vahaolana amin'izany ka inona moa fa tsy ny fandraisantsika andraikitra amin'ny fiarovana sy ny fanarenana ny tontolo iainana ka ianao zao mpanan-karama mpanao saribao nefa mba mamboly azo ve tsy ara-dalàna sy tsy ara-drarina ange ny fandropahana ala voajanahary ataonareo ankosy tsy zahay mpanao saribao rery no mandripaka ny ala sy tokony amboly azo président tsika rehetra mihitsy no mila mandray andraikitra ty tany ity zao raha filo fa aleo tamiko raha filo tokoa ve iny tamy iny raha filo mihitsy ty makaty ity dray marina tena marary zany kibo zany ohatraikay fina makarary tampoka ny kibonao te raha besa tsara maso foana ho any lokanainy nandritry ny diamany dia zay no makarary ny kiboko ka tena mifanolana mihitsy zany tsy naiko zany marina ilosako aloha ianao président ka marary tokoa ve ny kibonao sa ny ona amin'ny rafilo ny tsy azoazonao ka poritry ny fivalahana mafy aho fa aleody ka lasa aloha eny ary fa marary ny kibonao ho sitrany mivoatra sy mahafinaritra ny aty ambomeva zany ravaka mivoatra sy nafinaritra hoana ozy dadaka tsy maninona velora sady manondraka no resaka tsika mianaka tsy maninona fa tondray ny ananao tena maitso avokoa ny sa rehetra ty no ny fanirony volon'ny olona marina ny tany ketsa rehetra amin'izany
efa maniry vary sady nefa mbola kely ny orana ny latsaka tato ato. Vary aloha reny zany fa ny WB avery-atsinana any rina no mizara ny rano isaky ny dobo kely fanondrahany ary mamatsy ny rano ny tany ketsy ity. Ary tsy misy manao saribona maka azo tsony ve etsy ambony atsinanana etso no to matevina sy maniry be ny ala en'izany ko. Tsy azoko tiana tsony ny azo eny ka. Ndry misy loharano izay mantsy avy eo ery amindry ala ambony atsinanandry dia notsarain'ny fokon'olona ary nasiany fantsona mitatitra rano makao amin'ry WB nyresantsika ry. Eny tokoa retsy. Dia eo amin'io WB io izany no misy ny lakan-drano mizarany rano isaky ny dobo kely fanondrana ka hatreny amin'ny tany-ketsa. Mahita hevitra tsotra sady tsara kosa nareo aty Ambomeva ty dia hono dia aiza zany ny olona ty no maka kitay na manao saribô? Ery amin'ny ala-pitandrefana ery reny fakana kitay ary ny fanaovana saribô sy ny fakana azo ampiasaina kosa dia ery ampita-tsimo ery. Tazany tsara nge fa mizara roa ny ala eny. Ny ilaina avy izao dia ala ny vilena azo trandrahana sy anaovana saribon, fa ny havanana kosa dia ala tranainy tsy azo kitihana mihitsy. Ve ka lasa voasokajy tahaka izany daholo ny ala ty aminareo mbola misy ala fady koa nge aty ka tsy retsy ala ambony avaratra retsy moa zany ala fady zany. Efa reto hatry ny ela mantsy fa tsy azo hitondrahana henakisoa sy tongolo gasy eny sady misy gidro sy biby hafa mampiavaka an'Ambomeva. Zay aloha hitany dada zava-maniry fanaofana fody ihany no azo alaina eny fa ny fanapahana ny azo sy ny fandonana ny tanety manodidina azy ny tena fady sy voarara mihitsy ankehitrindry dada. Satria manino nanaka ka hitany dada io tendrombohitra misy ny ala fady io ange no manarona ny lohasa rehetra. Ny ala sy ny tanety mandrakotra azy no miaro ny tany tsy hiotsaka ary nitsanga mba tsy hanoditra ny tanimboly sy ny tanimbary ety ambany. Marina tokoa zany anaka ary zay no mahavony tamboly sy ny tanimbarina eo Ambohitrala zany. Tapitra may daholo ny tanety manodidina ny sarehetra any ka mora tototry ny tany sy atsanga rehefa fahavaratra dia simba ny volomba maniry ary miheno isa-taona ny vokatra. Efa misimba mihitsy nge zany Ambohitrala raha zany zany mihitsy tokony raisinareo an-tanana ny fikajiana sy ny fitantanana ny tontolo iainanao aminareo raha izany. Zany manko izao no ataon'ny mponiny eto Ambomeva. Mba tsy azoko indray zany ka fa angano fokon'olona no mitatana ny tontolo iainana ety aminareo fa tsy ny fanjakana. Ka tsy fanolana amin'izany nareo sy ny fanjakana. Tsara fipetraka mihitsy izay fanontaniany dada izay fa hito namako tamito no afaka maly tsara ny dada amin'izay. Mafana ery izany resaka ireo izany ravaka manahoana aloha nareo salama tsara kia. Izy ry dada ny voary miaso amin'ny fiandediam-paritry ny tontolo iainana izy ary izy kosa ry voary ny raiko niteraka. Miaraba sady faly mahafantatra anao anaka. Miarabesa no fiantso ahy madama moa sa mbola mademoiselle azafady? Mbola mademoiselle aloha ka dia faly mahafantatra anao koa ny tenako ry ngiarabesa. Mba aza vao amin'ny kila nge kiny fisian'ny VOI sy ny momba ny fitantanana ny tontolo iainana eto Ambomeva. Fa aretim-boly vaovao ve aloha zany VOI zany sa fitaovana zarain'ny fanjakana fa ohatra ny efa nisy fotoana naharenesako azy VOI ny filaza azy fa tsy zany VOI zany ka. Ny VOI dia anaran'ny fikambanam-pokon'olona sy fanafoezana ny teny hoe vondron'olona ifotony. Dia izany fikambanam-pokon'olona VOI izany no mitantana sy miaro ny tontolo iainana eto Ambomeva. Fa angamo tsy ny fanjakana ihany no mitantana sy miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara sa ny angarana manokana ny VOI ny VOI eto Ambomeva no afaka mitantana ny tontolo iainanao aminy? Tsy hoe ny angarana fa misy lalàna sy didim-panjakana mihitsy milaza ny famindram-pitantanana ny fanaovan'ny fanjakana sy ny VOI ka. Misy fifanekena sy tetikasa tao amin'izany ary fa efa mpitantanana no nomena ny VOI fa tsy fitompona fananana akory. Vareka izany no izy za zao kiambanao amin'ny VOI ary izao fivoarana hita ny dady eto Ambomeva izao dia vokatry ny asan'ny VOI daholo.
tena mahaliana azy zany veo izany anaka nefa mbola ody azy zao ko ahoana reny fomba mety ahitako anao mademoiselle Voary mba tiako asiana veo hitaky ny tiako mantsy ny any aminay e. Ay, tena mahafinaritra mihitsy no mahita tontolo iainana voarindra sy voankazo toy izao. Zany ve? Ie. Azoko menanao ny lahatra findaiko raha ilainao e. Dia afaka miantso ianao ary manokana fotoana iresahana sy anjoniana ny tokony ataontsika sa ahoana? Ohatray tena mety dia mety amiko mihitsy izany ka ary soa ihany fa tafahoana sika. Natolotra ho antsika teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe soa ihany. Soa ihany? Soa ihany. Nosoratany Axel. ireo namelona ny tantara. Toko bienvenue Daniel. Maminantenaina. Axel Ary Irandrianarivo. niaraka tamin'ny Miora. Nayaravi Ary ny Antsarandrianarisoa. nanatontosa sy nandrindra ara teknika. Vahatra na saina.